La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Olona maro no tonga ranaritra voninkazo teny fahasandrasany androany voalohan'ny volana novambra. Isan'ny tomefolona teny amin'ny fahasananjanahary sy nanaovana fanadidina. Saika salataona rehetra nitazana tamin'izany. Tsy zahazary ny trano fianarana amin'ny lycée Ampasibe Fenariveste. Ahina hiteraka fahatapahan'ny fampianarana any an-toerana fotoam-pahavaratra. Nanao mantsoavy maloana izany ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Nototosaina omaly ny fifidianana filoham-pirenena ny Côte d'Ivoire na misy aza ny fiantson'ny mpanohitra ny tsy ara-tanteraka izany. Mialohan'ny talata ho avy izao no ivoalaza fa ivoaka ny vokam-pifidianana tsy ofisialy. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana foy. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona maro no tonga nanatitra voninkazo teny amin'ny fahasandrasany tamin'ity androany ity. Isan'ny tomefolona teny amin'ny fahasananjanahary izay nanaovana fanadihadiana Yves Richard. Tonga taranaka natitra voninkazo izao fankalasana ny fetina rehetra. Gatakatsitrana aminareo koa mba hifianarana ny ankizy. Tsisy lafaka amin'ny tsy nahasakana ny olona namarika ny andro ny voalohan'ny volana novambra ny krizy ara-pahasalamana dia avy ny firenena. Saika tomefolona ny fahasandrazana maro manerana Antananarivo. Ho an'ity fianakaviana iray ity, nanomboka tamin'ny voalora maraina no efa ny famotoana teny Anjanahary. Misy ny fahasandrazana ny taranaka mampara nitondra ny mari-pahatsiarovana ho andro Razambe. Ray aman-dreny zoky izany rehefa ny alolalana. Ho azy ireo fangatahana tsodrano no tena antondi. Efa fombanay hatramin'izay zany rehefa voalohan'ny volana novambra izao le manatra voninkazo zany hoe mba fahatsiarovana. Ao moa zany dia fahasandrazana dadanay moa zany ao dia zokinay dia rehefa moa zany ny ankamaroany zanaky ny zokinay dia izay zanaky ny anina dia ohatran'ny mba fahatsiarovana zany. Fa raha fitiavana zany amin'ilay ray aman-dreny dia mba mahatsiaro dia mba hoe manolotra voninkazo kely mba fahatsiarovanay anazy. Zany hoe maro-pitiavana zany sy fahatsiarovana. Izay zany raha aminay manokana. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, maty ny AVC volana vitsy lasa ny vadiny ka tsy nampidirina ampasan-drazana noho ny famerana vokatry ny amena ara-pahasalamana. Tsy nanatry maso ny fandevena ny tenany tamin'izany ka na ny fasana ilevenany vatany aza arak'izany tsy fantany. Ankoatra ny fanateram-boninkazo fanio am-pitiavana, ho fijeren'izay fasana nitoerany vadin'izay indrindra no isan'ny tanjony androany. Ny atonjiko aty tompo dia natitra voninkazo fasany vadika. Maty ny vadika. Maty tamin'ny volana ho maty ny AVC. Vadiko agnatin'ny 50 taona eo. Tsy maty apoko mandrakizay. Fahatsiarovana isan'andro. Fandroany zany zava-dehibe satria fanaterana voninkazo. Ka tamin'ny fotoana nahafaty azy zany mbola anatin'ny alahelo noho ny fasana misy azy aza tsy fantako. Androany azo voalala ny fasana misy azy. Ankoatra ny fanadiovana sy ny maro hafa, fotoana nararaotana ny fijerena ny fanamboarana tokony atao amin'ny fahasandrazana ihany koa ny andro ny voalohan'ny volana novambra toy izao. Isan'ny tonga alohan'ny rehetra ohatra ity renim-pianakaviana ity isahana manokana ny fijeren'izay. Izy indray arak'izany no hitatitra ny fahasimbana anatin'ny fivoria amin'ny mpianakaviana. Ny fasana tsy azo andehandehanana foana dia hoe amin'ny herintaona zany efa hita hoe izao no mety dia izao no tsy mety. Misy fisira izao ao amin'ny tapony ao dia izay zany dia efa mila amboarina. Koa izao ny anay namboarinay tamin'ny herintaona. Ity dia ity. Hoe izany namboarinay tamin'ny herintaona satria nilatsaka be tena simba be ilay fasana.
dia mety hipity tsara anao amin'ilay razana izany ilay izy dia mampalahelo izy lenao e. Nosokajy mpiara-monina rehetra no tazana nanaty boninkazo teny antoerana androany. Isan'ny be pahatsiaro ihany koa ny toerana nandevenana ny matin'ny Covid-19 nandritra ny fotoana nampirongatra ny valanaretina. Fahatsiarovana ny olo-masina ny voalohan'ny volana Novambra raha ivirinana. Ny faharoan'ny volana Novambra kosa ny fahatsiarovana ny ronody mandry rehetra indrindra ny olo-masina. Ankoatra ny fanateran'ny boninkazo, saika nahitana fotoam-pivavahana ihany koa ny fiangonana indrindra ny katolika tamin'ity androany ity. Tsy niova amin'ny vidiny amin'ny andavanandro ny vidin'ireo voninkazo eny an-tsena na eo aza ny fetin'ny olo-masina tamin'ity androany ity. Ny fidinan'ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa no anton'izany raha nambaran'ireo mpivarotra. Abrahama Randriamanana. Isan'ireo fotoana mampandeha ny tsena ny voninkazo, ny fotoana fankalazana ny 2 Novambra. Maro karazana ireo voninkazo azon'ireo mpanjifa jifainy ny an-tsena mandritra izany, ary samy manana ny vidiny, na ireo mandeha atsinjarany, na ireo mandeha amin'ny ambongadiny. Tsy niova ny vidin'ny voninkazo nandritra ny fankalazana ny 2 Novambra tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Vidiny aloha tsy hisy tovany, vidiny akizay ihany. Ny olona tena tsy manam-bola. Vidiny foana fa tsy miova. 50 000 francs. Dia mahazo misy 25 000 francs dia mahazo. Couronne ny lafolafo kely eo amin'ny 200 000. Dia majinijinika 10 000 Royal. Izany vetivy. Nafa tosain zao fety dia mora. Fa ny tsena tsy mitovy amin'ny taloha. Mandeha miadana ihany fa tsy dia ohatran'ny taloha. Ohatra izay malafo bouquet telo andavanandro dia androany mba malafo 10, 10, Gerbe, bouquet, misy mividy amin'ny 10. Misy manao commande couronne ny sasany. Fa tsy voatery hoe fahatsiarovana daholo fa misy maty ihany. Niezaka nampitombo ny entana varotana ho fiatrehina ny 2 Novambra ihany koa ireo mpivarotra voninkazo. Miroso amin'ny fitehirizana ireo voninkazo tsy lafo kosa izy ireo, isoroana ny vatyantoka. Natombo kely raha andavanandro ianao hoe manana masoko-karena 500 dia mba mety manatombo 750. Izay. Amboarina tsara fa mbola azo tahirizina satria misy rano. Anaty rano izy tsy dia maty raha tsy eo izy semaine. Raha nanam-bola ianao dia afaka nampitombo kely satria ny olona betsaka ihany no mety. Misy mividy daholo na naturel raha artificiel arakarak'izay teny. Raha andeha lavidavitra izy dia artificiel moa raha eto na naturel. Voninkazo entina manamarika ny 2 Novambra amin'ny ankapobeny no nojifain'ireo mpanjifa tamin'ity androany ity. Ty voninkazo ty moa zany tompoko dia fankalazana ny fetin'ny maty. Dia namono rainay izay tamin'ny 3 août eo nandritry ny confinement dia tsy afaka nitondra azy eny an-tanin-drazana dia hoaterina sy anotonana azy eny an-janahary. Bouquet zao no mety kokoa. Arak'izany, maro ireo nanaty boninkazo teny amin'ireo fasana ho fanamariana ny voalohan'ny volana Novambra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia androany nisy ny fahatapahan-jiro faobe tao Tomasina ka tondra fanazavana mahakasika izany ny orinasa Jirama tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera fanohon'ny famaizana ny tarobin-jiro izay mitondra herinaratra izay mampitohy ny tobi-pamokarana sy ny toby fitsinjirana no anton'izany. Efa amperinasa manao ny fanarenany ny ekipa teknika ny Jirama any antoerana amin'izao fotoana izao ary efa miverina tsikelikely ihany koa ny jiro raha ny fanazavana hatrany. Mijanona any amin'iny faritra iny ihany isika fa tsy zarizary ny trano fianarana ao amin'ny lycée Ampasimbe Fenerive-Est inona iteraka fahatapahan'ny fampianarana any an-toerana ny fitaopahavaratra ho avy izao manao antsoavy manoloana izany ireo tompony anaikitra miantarandrianay. Lycée iray eto Ampasimbe Manatsatra ny dia eto Fenerive-Est. Zareo raha misy rindrina ary malemy ny foto-drafitrasa. Eto amin'ny lycée Ampasimbe Manatsatra zany zay zao amin'ny maha vice-président Firaminazaha amin'ny lycée Ampasimbe Manatsatra dia mampalahelo ny lycée Ampasimbe Manatsatra satria ratsy ny école ianara. Ny tafo zay fa tombaka, ny rindrina tsisy, salle de classe roa zay na dia rindrina tsisy, ny tablabagna koa ratsy amizay.
ka raha fa latsaka ny oragnandro dia tsy mianatra ny ampianatra satria legny daholo regny mitete jiaby ka apetraka zegny tonga dia fa lomony ampianatra dia tsy mianatra ny ampianatra ka zao dia fa hitantsika zao fa rapa-tany zegny ny rapaka ny école lycée Mpasimbe Manantsatra. Maro ny mpianatra eto amin'ny lycée ity ary tsara ny vokam-panadina na hatramin'izay raha ny fanazavana. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana manoloana io ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Raha ny lycée eto an-talanganay zegny no zahagna, izy ny voalohany amin'ny vokam-panadinana isan-taogno agnatin'ny district. Nefa noho ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny, ny mpianatra, ny mpampianatra. Nefa raha zahagna ny école-nay zany ratsy dia ratsy. Mbo mangataka amin'ny fitondrana mahefa ny fanjakagna amizao zahay, mbo hagnome foto-drafitrasany école lycée, mbo ampasimely Manantsatra, mbo ampizoto kokoa zany ireo mpampianatra, ny mpianatra sy ny ray aman-dreny amin'ny ezaka zay fataony. Ny mpianatra efa tafiditra zao agnatin'ny fotoana fahavalo, efa fanampianatra zany mba miantsanjo fiaraha-miasa zany zay manome mahazo taolina zany mba mitovy fotoana ianaran'ny zaza rehetra ny fotoana ianaran'ny zaza mety so hiandry fotoana fahavaratra lasa zay vao verina an-tsekoly ny mpianatra fa dia zay zany mba ny fanilinay. Ho azy ireo tokony atao mialohan'ny fotoanan'ny firotsahan'ny orana ny fananganana sekoly manaraka ny fenitra any an-toerana. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fizahantany anatiny. Eo ihany koa momba ny toetry ny andro rehefa avy eo ary. Alaiko aloha tia nampizity fa sao dia may ilay lokatsy. Neny eo, poritra be ah. Ndao ary e. Nena, rolitany efa tsy mampiasa labozity iny, efa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny ampiasainy. Ilay izy sady misy jiro dia misy radio no sady afaka hisavizena telefona. Mipalika, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, afaka nazavana an-trano, misy jiro enti-tanana, ihainoana radio sy chargena finday koa. Manomboka amin'ny 400 monja isan'andro no aloha, mipalika, mamiratra no avoko. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia novoron'ny zaza ho an'ny zaza. Mivereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Entina mampiroborobo ny fizahantany anatiny miditra amin'ny fampiasana pakeditra ireo mpikarakara dia manomboka amin'ny 5,3 ariary ny vidin'izany isan'olona raha ny fanadadiana natao Michelarana arzo. Manoloana tsy mbola fisokafan'ny lanitra idiran'ny mpizahantany vahiny eto amintsika, mitohy hatrany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Entina misintona ireo mpizahantany malagasy mampiasa ny paketra amin'izao ireo mpikarakaradia, tolotra izay ny vahiny teo aloha no tena ny safidy izany. Izay zany dia mikarakara ohatra ny vokatra tonga dia raisina. Ny ataon'ny mpanjifa malagasy dia ohatran'ny hoe mandony vola, fa ny ataonay zany dia ohatran'ireny fikarakaranay mpizahantany vahiny ireny ihany, izay daholo ny mikarakara ny famandrihana ny hotely, ny fitanterana chambre ilaina ary ny fikarakarana ny fitsidiana reny zava-boary. Misy fiainana nefa ny saran'izany raha ampitaina amin'ny tolotra omena ny vahiny, antony tsy mitovy ny tinady ny mpizahantany vahiny sy ny mpizahantany malagasy. Arakaraka ny halavan'le fitsidiana tao zany sy arakaraka le toerana sy ny hotely andraisana an'le olona any zany.
manodididina izay zany arakaraka ny ohatrany hoe raha nao weekend kely izy na ohatrohatran'izany a dia any amin'ny 400 000 350 000 ohatrohatran'izay a fa efa tafiditra ao daholo zany zay rehetrarehetra. Raha tsy ivona ny eto amin'ny faritra Analamanga no efa manomboka izay famerenana ny fizahantany anatiny izay, anaraka azy io raha ny fanazavana ny any amin'ny faritra Menabe. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola vanim-potoanan'ny lohataona hatreto i Madagasikara raha ny fanazavana ny fipetrahan'ny rivotra Alizé no mahatonga ny teto andrenivohitra ny aina tao anatin'ny vaninandro ririnina tato ato. Abraham Arandriamana. Nanomboka ny alakamisy lasa teo hatramin'ny faran'ity herinandro ity, miaina ao anatin'ny voninandro ririnina ny eto andrenivohitra raha ny nambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. Anton'izany ny fipetrahan'ny sodrivotra Alizay. Araka izany, miala tsikelikely amin'ny voninandro ririnina ary miditra amin'ny vanim-potoam-pahavaratra ankehitriny eto Madagasikara. Raha ny tety andro, ny volana Desambra, ny volana Janoary ary ny volana Febroary ho avy izao no hiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra ny eto Madagasikara. Raha ny fanazavana an-trany, atao anatin'ny 3 andro manaraka, vinavinaina hiakatra 8 hatramin'ny 30 degré ny maripana eto andrenivohitra. Ankoatr'izay, iverina ny oram-baratra ny amin'ny faritra Melaky sy Menabe manomboka ny alatsinainy sy ny talata ho avy izao. Vinavinaina ho maina kosa ny andro eto afovoantany mandritra ireo 3 andro manaraka ireo. Nanao hetsika anampiana ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo ECD nandritra ny amiana ara-pahasalamana iny ny randrana syndikaly. Nisy ny teboka ny votra nandritra ny atrikasany arahana tamin'ny KNAPS. Fanadina. Nifatrana tamin'ity herinandro ity ny atrikasa izay nataon'ny randrana syndikaly nandritra ny 3 andro niarahana tamin'ny KNAPS sy ny SMI. Anton'ity atrikasa ity ny fitakiana ho fanampiana ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Ny fekevitra zany mazava fa victime foana ny mpiasa teo amin'ny nandritra ny ameana ara-pahasalamana aloha indrindra ankoatran'izay ny amin'ny tohan'ny asa rehetrarehetra dia victime mpiasa dia mazava zany zavatra ho ataon'ny randrana syndikaly amin'izao hoe andeha eo amin'ny lalan'ny fitoriana zany raha izay no mahalaza azy kokoa satria ny hatramin'izay nitondra ny tatitra izahay teny anivon'ny KNAPS teny anivon'ny mpampiasa fa saingy tsy nohenohina le mahavictime mampiasa be dia be ny volan'ny mpiasa alain'ny orinasa fa saingy tsy tonga any amin'ny SMIE na tsy tonga any amin'ny KNAPS. Nitakin'izy ireo ihany koa ny mahana ny olana arakasan'ireo mpiasa toy ny fandefasan'ireo orinasa mpiasa ho amin'ny chômage technique sy ny fanapahana ny fifanarahana arakasa. Maromaro mbola tsy manana statistique zay satria voanao identification zay eny anivon'ny orinasa andeha sur terrain indray zany zay anao identification zay hoe izavy le orinasa izavy koa le mpiasa indraindray manko ao anatin'ny orinasa misy ny mahazo misy ny tsy mahazo dia vao andeha anao identification zay dia zay vao miroso amina procédure. Misy ny lalàna ny fean'ny resaka chômage technique dia raha ohatra ilay izy mbola latsaky ny enim-bolana ny maximum nomeny lalàna mbola ao anatin'ny fitakinana zay zay ihany koa zay hoe avereno hiasa ny mpiasa satria be da be ny orinasa mapiditra temporaire indray nefa ny mpiasa eto mandefa chômage technique zany zao dia efa tsy ara-dalàna. Hatreto mbola misy ireo mpiasa mila fanohanana fa very asa sy vohitsakitsaka ny zondra ny fanazavana. Noho izany mitohy ny tolona ataon'ny randrana syndikaly hoy izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nitotsaina omaly ny fifidianana filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire. Nanisy aza ny fiantson'ny mpanohitra ny tsy anatanterahana izany. Mialohan'ny talata ho avy izao no voalaza fa hivoan'ny voka-pifidianana tsy ofisialy. Fanadina. Manomboka ny fanisam-bato any Côte d'Ivoire taorian'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena omaly sabotsy. Antenaina hivoaka amin'ny fomba ofisialy atao anatin'ny 5 andro manaraka ny valin'ity fifidianana ity. Mahery ny fito tapitrisa ireo mpifidy nantsoina nandritra izany. Niezaka nandresy lahatra ireo mpifidy sy handray anjara tamin'izany ireo antoko mpanohitra any an-toerana. Tsy mbola nisy hatreto ny famoahany vaomera mikarakara ny fifidianana ny taham-pandraisana anjaran'ireo mpifidy. Indrasana araka izany ny valin'ity fifidianana filoham-pirenena ity.
dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity angasananao nanaraka izany soa fa tsara daholo. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.